miarabantsika rehetrarehetra indray any tokantrano any na eny an-dalana naiza naiza manaraka ny televiziona malagasy ary atao anatin'ny fandaharana mety toetry ny andro indray atolotranao ary ny mety toetry ny andro manomboka ny ampitso sabotsika hatramin'ny alatsinainy ao anatin'izay telo andro manaraka izay tsara ny manamarika fa amin'ny ankapobeny dia verina ho maina ny faritra maro manerana ny nosy zany hoe ny masoandro mibalika zany dia tena isongadina ao anatin'izay telo andro manaraka izay indrindra moa fa ny ho an'ny lahady sy alatsinainy androany any amin'ny latsinainy no mety isy tandrifon-drahona aty amin'iny apahatelo ny avaratry ny nosy iny ny tolakandro hiakatra tsikelikely araka izany ny maripana ambony indrindra ho an'ny aty amin'ny avoatany aty zany hoe rapito zany mbola mandraondraona fa aorian'izay kosa dia ibalika tanteraka ny masoandro hojerentsika amin'ny asipirina avy hatrany izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina zany dia ifadiba ndrahona sy masoandro amin'ny ankapobeny aty amorotsiraka atsinana ny nosy mety arahana orana malefaka kely ihany zany avy aty an-dranomasina aty ho an'ny morotsiraka analanjorofa misy ny zavotany ny voamaraina aty amin'ny ilany andrefan'ny iorombe sy ny faritra otomatsiaritra aty fa ny akoatr'izay dia ibalika ny masoandro ny tolakandro kosa indray dia mbola ifandimby hatrany raha ho ana sy masoandro ary ny masoandro mibalika no ibantoerana amin'ny ankapobeny indrindra fa aty andrefan'ny nosy aty amin'ny morotsiraka atsinanana no somary mbola misimisy rahona vitsivitsy fa ny akoatr'izay dia homaina tanteraka zany ny andro ho an'izay arivany sabotsy izay vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia manodididina ny 3 ka hatramin'ny 4 zany ny ambony indrindra aty amin'ny faritra avoatany izay efa somary mafanapana ihany izany 9 ka hatramin'ny 7 ny morotsiraka atsinanana 9 ka hatramin'ny 3 ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra moa zany araka ny tahantsika dia itony menamena itony ny faritra betsiboka boeny ary melaka 30 degré celsius toy atsika ho amin'ny alahady kosa indray dia ibalika masoandro saika manerana ny nosy raha ho an'izay tontolo andro ny alahady izay akoatrany hoe misy zavotany zany ny voamaraina zany hoe mangatsitsika ny voamaraina aty amin'ny avoatany manontolo iny aty amin'ny morotsiraka ny alalanjorofo sy antalaky kosa dia tsy mijanona somary ahitana rahona hatrany amin'ny ankapobeny ny maripana ho an'ny alahady manodidina ny 4 ka hatramin'ny 7 ny aty amin'ny faritra avoatany vakinakaratra zany araka ny tahantsika no mafana indrindra raha aty amin'ny avoatany ny tolakandro ny maraina kosa izy no mangatsika indrindra ny morotsiraka atsinanana dia 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius raha toka ny morotsiraka andrefana kosa dia 7 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny mafana indrindra dia aty amin'ny faritra menabe sy melaky aty amin'ny faritra boeny ary betsiboka 13 degré celsius amaranana ny toetry ny andro kosa indray ho an'ny alatsinainy dia mbola hita taratra ihany aloha ny masoandro mibalika amin'ny ankapobeny sy ny zavotany voamaraina indrindrandrindra dia amin'ny avoatany mafana ny andro ny tolakandro mangatsitsika ny maraina tratran'ny zavotany aty amin'ny apatelo ny avaratry ny nosy kosa no ahitana orana tandrifon-drahona ny tolakandro zany hoe ny analanjorofo sy ny sava sy ny faritra diana ny alatsina sofia iny no ahitana izay orana tandrifon-drahona zay raha ho an'ny alatsinainy manokana ny maripana ho an'ny zay alatsinainy zay dia mahatratra hatramin'ny 7 ny aty amin'ny avoatany 7 eo koa ny morotsiraka atsinanana 3 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia ny faritra betsiboka sy boeny ary melaka hatrany 13 degré celsius ho an'ny tany falitolon-rivotra kosa indray raha eto Antananarivo renivohitra no resahana dia nahitana fidinana izay tany falitolon-rivotra zay teto Antananarivo renivohitra zany ny herinandro ity manodidina ny fetran'ny OMS avokoa aloha ny rehefa zay voaraitsika hatreto raha ny mandrafitra ny mety toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy kosa no jerena dia vinavinana hijanona ho ambany aloha zay tany falitolon-rivotra zay raha ho an'ny 3 andro manaraka zany hoe tsara madio zany rivotra amin'ny ankapobeny dia izay indray no azo atolotra antsika tamin'ity anio aty makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko